Alléluia, alléluia. Miarabantsika rehetra indray zany tratry nyity taona vaovao mahafinaritra be ity a. Misy matoky fa salama ianao ha. Manam-panantenana fa ty taona iray ity de taom-pahasoavana, taom-panavahana, taom-pandrovahana ihany koa ary mpahatanterahana ireo teny fikasana izay tsy hitantsika tamin'ny 2025 iny. Tenin'Andriamanitra ny teny fa ny fiainana maro no sy takampiposaky ny andro maraina mandroso mankany amin'ny tatao vovonana. Misy matoky efa nizaniza mpanaraky ny ty fandaharana ato amin'ny MCTV ty dia ampifaliana no hiarabako anareo ha tratry ny ty taona vaovao ty ho ampiko ny fahatsaran'Andriamanitra, ho ampiko ny voninahiny ary ho feno ny fahatsarany sy ny falebiazany. Ho tahina ny asanao, tokantranonao, fitaizanao, ho tahina miopapana miendriny rehetra arak'izay fanirianao sy antenainao, mihoatra ny heverinao. Ty taona ty tsy hitsanga menatra ianao, tsy ho resy ianao, ary tsy hitanondrika ianao fa hitraka ianao, ary ny fiainanao dia ho feno fifalian'Andriamanitra, feno izany fiadanam-po miaraka amin'izany satria hoy izy izay nitahiny Jehovah dia ho tahiny mandrakizay. Tomoko tanterako aminao sy ny ankonanao zany manao trampandresy mpanaraka amin'ny fandaharana Baiboly Teny Velona ato amin'ny MCTV iarahana amin'ny Révérend Dimy ANDRIASON. Samy tahiny tompo afeno voninahitra tompoko. Amen.